tsy nisininana tapaka androany niakatra ny feo tetsy Tsimbazaza. Ny fivaikevitra ireo eo anivon'ny mapara sy ny GPS ary ny tsy miankina izay nivondrona tao amin'ny UDI na maty atanteraka ny endriky ny maro anisa tao amin'ny anteny meram-pirenena. Nilaza isambotra ireo andrarezin'ny fanondranana tsokosokony andramena ny ministra ny tontolo iainana vaovao ho foarana araka izay tratra ny afera Bois de Rose ho amafisana ny fanaraha-mason'ny morontsiraka. Ponina anjato ny tabataba sy nidana an-dalambe tetsy Anosy Masinitô Somaly tamin'ny 7 arivo. Naneho ny tsy hafaliany tamin'ny fahatapahan-jiro matetika nitranga teny an-toerana no antony anaovan'izy ireo izao fihetsiketsehana izao. Raha ny fanadihadiana nataon'ireo manam-pahaizana afaka 10 taona eo ho tapitra ny solika harenaka ibony tany. Araka izany, efa manomboka morona tsikelikely any amin'ny angovo azo avaozany ny tony masoandro ny mpamorona ankehitriny. Samby ho mihaja mandeha amin'ny herin'ny masoandro fotsiny ihany, zava-bitany ekeny Guinness ho miavaka ho amin'ny tian'io ity. Ny antsy Priny Zaivatrano. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga saoto anatin'ny fampahalamba-baovao ny fahita lavitra KOLO TV asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejy politika avy hatrany ny ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana no antokana solitena ny fitondrana mpanatanteraka ny atrika ny fivoriana tsy ara-potoany solombavambahoaka tetsy Tsimbazaza io maraina io. Ny fandaniana ny sata mifehy ity anteny mera ity no lahadinika amin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity izay tsy ohatry ny 12 andro nahita ho bangabangazany efitrano fivoriana dia nahitana solitena avy amin'ireo vondrona tsirairay misy eo amin'ity anteny mera-pirenena ity tonga nanatrika izany Andrararsan. Tsy mbola fantatra ireo solombavam-bahoaka hatreto ny volavolana sata ife azy ireo. Raha ny fantatra misy hatramin'ny 5 ny isany, saingy mbola tsy napelantanan'ireo solombavam-bahoaka noho ny antony maro. Azonao dia ils sont en train de déposer ça sur le bureau de Madame la Présidente. Ianao zao ilay fanontaniana tao. Nareo hoe manana dia izay manana solomapara. Dia misy ny assemblée teo aloha. Dia mianak'iray koa ny PMP raha tsy diso a. Dia nanome dia misy mandeha amin'ny tena manokana. Dia donc zany a on ne sait pas fa ny zavatra ho atao zao zany a mbola mitady taratasy zay fa tsy manana pour multiplier le tout. Nambara tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana io maraina io fa tokony vory avy hatrany ny birao maharitra. Saingy noho ny antony fandaminana dia nahemotra rapitra amin'ny 10 ora indray izany fivorian'ny birao maharitra izany izay nampimenimenina ny avy amin'ny vondrona PMP. Qu'est-ce qu'on va faire exactement? Ino tremene, ino mora ivorinjeri, tsy raha zareny ivory fa jour izy io. Sono vanaje. Allora lo ci yakatra tsembura. Allora yakatra tsembura. Sono panina tsika io raha pitsy maraina zany. Dia hono zao me le. Manao ordi jour dia mamoaka ordi jour dia lanina aloha ny dia tsika raha pitsy miverina eto tsy miverina. Ka mbola jerevana eo raha mampivory zareo dia mbola zay fa mamoaka amin'izay hoe dia miantso atsika nila mo station zany makati forno mbola hoe bureau permanent fotsiny io fa bureau permanent mihitsy mamoaka le ordi jour hoe amin'izao. Rehefa avy nidinika nandritry ny ora maro tsy azon'ny mpanao gazety natrenany avy amin'ny PMP dia nilaza fa ny fandaminana ny fomba fiasa amin'ny anteny mera-pirenena no tsy mazava amin'ireo solombavam-bahoaka sasany. Ary nanambara ihany koa fa tsy manana olo azaina raha tsy afaka ampitso ao aorian'ny fivoriana treny rehetra. Ny fomba fiasa moa zany amin'ny intermédiaire tahaka itony zany dia misy le hoe fanokafana ny fivoriana dia rehefa avy eo mandinika zany ny zay bureau maharitra amin'ny fandahara-potoana zay tokony hatao fa zay zany no ananina dia mitohy arak'izay zany ny fandahara-potoana rehefa. Tetsankilany nilazana avy amin'ny mapara fa raha fieverana ny andravan'ny birao maharitra ny tanjon'ity fivoriana tsy ara-potoana ity dia fahantsoana lehibe avy amin'ireo mihevitra izany satria tsy mbola nanao fahantsoana izy ireo. Vonona daholo eny zay ary iatrika dia misy moa fandahara-potoana zay napetraka dia mety eo zany araka ny fandahara-potoana zay eny vao à peine nataontsika hoe vao 3 mois 2 mois no ananako nga nisy raha tsy nataonay sa ny zavatra tsy vitanay.
Samy nivorivorona anao resaka anjoro ny tena tokotany lapa sy tao anatiny moa ireo vondrona politika ny hevitra izay katsikatsi politika tokony ho atao. Sinoana fa amin'ny fivoriana trehany rehetra raha afaka ampitso no ahafantaran'ilay volavolan-dalàna ho dinihana efena teny miram-pirenena. Taoriny nahazona maro anisa nahafahany filoham-pirenena era zao ary mampianana ny endry Prime Ministre sy nanangana ny gouvernemanta KOLO Roger dia nisy fiovany io maro anisa io amin'izao fotoana. Ny fiovan-kevitra ireo solombavambahoaka indrindra fa ny teo anivon'ny vondrona politika mapara sy ny GPS ary ny tsy miankina izay ny vondrona tao amin'ny UDI no namadika tanteraka ny endriky ny maro anisa teo amin'ny anteny miram-pirenena Andrary Sahatrany. Maro ireo vondrona ny forona teo anivon'ny teny miram-pirenena voalohan'ny Repoblika faha-efatra ity hatramin'ny itsanganany. Isan'ireo vondrona politika ny ady mafy ny anolotra Prime Ministre ny mapara nampiany GPS. Ankehitriny vaky ireo vondrona ireo. Nanampy ny PMP ny ankamaroany mpikambana tao. Manoloan'izany ahoana ny fahatan'ireo mpikambana sisa ao amin'ireo vondrona ireo. Io nge tsy maintsy nisy valo amin'ny fitopolo nanao dia valo amin'ny fitopolo dia ny 5 amin'ny fitopolo tsy nanisy sonie. Donc efa zay ny takatry ny be sy ny maro manaraka ianao zany. Azahoaiza zao ny tena isa marina ny député mapara satria nisy le nakeny avoloha ny isa 5 amin'ny telopolo araka ny nambara. Nisy nandeha teny avoloha ny dikany reny anga dia hoe tsy mapara izy. Zay no mbola tsy hitako hoe fa zany hoe 7 amby efapolo ny isan'ny député mapara fa nisy moa zany nandeha tsy nahazo tsodrano hoe raha ny tsodrano no jerena dia izy moa dia miangazeny tenany ihany ny firitsahany ao anatin'ny izay raharam-pirenena zay fa ny anome chiffrena hoe aiza ho aiza zao ny isan'ny mapara dia tsy afaka ilaza aminao aho hoe izao ny isan'ny mapara, izao ny isan'ny mapara raha tsy vita ny procédure de destitution. Tetika politika ve natao mapara ankehitriny fa mety vondrona ihany izy ireo aoriana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao kosa maro ny fiovana hita ety amin'ny anteny miram-pirenena. Raha miovana ran'ireo mapara miaraka amin'ny maharanty de Dieu dia ho lasa vondrona politika iray hafa. Misy ireo député lasa ministre misy 5 izy ireo raha ny fantatra. Fienenana Richard, ministre ny angovo, Randrianarso Vaonalaroy, ministre ny asa tanana sy ny kolotsaina ary ny vakoka. Maharanty Jean de Dieu, ministre ny asa sy ny lalàna sosialy. Nday Mananjara Joanita, ministre ny rano. Rakotomamonjy ny epatraiky, ministre ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Tsy mbola nisy hatreto ny fanendrena ny amin'izay isolitoerana azy ireo eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Na izany aza no mitranga, misy ny fifandanjan-kevitra vaovao mipoitra. Raha 7 amby efapolo ireo solombavambahoaka mapara tany amboalohany, 5 amby telopolo ireo nakeny avoloha, 4 amby folo sisa izany miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Toy izany koa ny GPS natsangany Randria ary Malala ary John, izay nahitana solombavambahoaka misy 2 amby 20 tany am-piandohana. Raha mifantatra ankehitriny eo amin'ny telo eo izy ireo sisa. Ny tsy miankina izay ny isa 3 amby efapolo dia efa niparitaka any amin'ny antoko patram sy ny UDI, Union des députés indépendants. Raha ny isa 3 amby 20 ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko 12 nanolotra ny anaran'ny KOLO Roger ho Prime Ministre, 5 amby 70 nanao siny nangataka ny anatanterahana izao fivoriana tsara-potoana izao. Manao namarina ny fandehan'ny maro anisa. Toy izao aloha ny endriky ny vondrona politika sy ny isan'ireo mpikambana ao aminy hita ao amin'ny anteny miram-pirenena ankehitriny. Mapara zany manana mpikambana 40. Ny PMP ahitana an'ireo antoko 12 nanolotra ny anaran'ny Prime Ministre KOLO Roger dia ny ankolafy Ravalomanana, Malagasy miara-miainga, Leader Fanilo, MTS, CFFM, Zanakidata, MDM, Patram, Iaraksika, ny antoko maintso, ny FFF, ny Lezasy ary ireo vondrona ao anatin'ilay UDI ireo député tsy miankina izany. Misy ihany koa ny GPS, 5 ankehitriny isan'izy ireo. Ny mapara elatra maharanty 5 amby 30 ny fantatra. Totalin'izy ireo dia ireo député 7 amby 100 izay mbola mivory sy mipetraka ao anivony anteny miram-pirenena ankehitriny. Ny fivoriana treny rehetra amin'izao avy izao no tena ahafahana mamaritra mazava tsara ny maro anisa manoloan'ilay volavolana sata ifehy azy ireo.
Vaovao mahakasika ny fifandraisan'ny fanjakana malagasy amin'ny any ivelany, vonina iara-iasy izany hoe mankatoa ny filoham-pirenena era zonary mampiana sy ny praiminisitra kolorojeny amerikanina raha ny fanazavana no entiny mpiandraikitra ra Eric Wong androany teny Andranomena mba hamerenana amin'ny lony ny toe-karena anabeazam-bony fanjakana tsara tantana sy ny zon'olombelona iarovana ny voary-manontolo manan-karena eto amin'ity nosy ity ary ampiakatra indray ny fahombiazana ara-piariana sy ny fahalavrariana ny fiainan'ny malagasy nanatrika ny fianianana nataon'ny Brotsaka an-tsitrapo 7-30 avy amin'ny corps de la paix androany ny praiminisitra teny amin'ny ambasady amerikanina iantsehatra amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fambolena ireto amerikanina niparitaka manerana ny nosy hanao asa soa ireto mandritry ny roa taona. Fa mbola mitohy hatrany ny fifamindrapa-efana eo amin'ireo minisitra tao anatin'ny tezamita sy ireo minisitra vaovao ny Repoblika faha-efatra roa ambin'ny folo no tanterahana omaly raha tsy ahivina dia 130 no isan'ireo ministera vaovao na antanteraka sy mbola anatanteraka ny fifamindrapa-efana. Ny andindinin'ireo fifamindrapa-efana no tanterahana androany. Anisan'ireo ministera enina misahana andraikitra roa samihafa, ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, misahana ireo arena ara-stratéjika sy ny ministera ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana, izay nantanteraka fifamindrapa-efana androany. Ho an'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, misahana ireo arena ara-stratéjika, izay tantany ny nalaharysaina Joëly Valérien, fifamindrapa-efana faharoa nataony tamin'ny ministry ny arenan-kibon'ny tany teo aloha, Randriafeno Rajo androany. Lahara-pahamehana eo amin'ny asa ho tanterahany ametrahana politika nasionaly mahakasika ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany ahafahana mifehy ireo fanondranana antsokosoko. Eo ihany koa ny fampitomboana ny tamberim-bidy sy ireo tombotsoa maro hafa tokony ho azon'ny Madagasikara amin'izy ireny. Nanambara ihany koa ny minisitra fa hojerena ny mahakasika ny famerenana indray ireo fahazon-dalana samihafa amin'ny fitrandrahana. Toy izao ny navaliny raha nanontaniana mahakasika ny fizarana ireo velarantany hitrandrahana arenan-kibon'ny tany na ato nandritra ny tetezamita. Tsy maintsy manao état de lieu aloha mijeran'izy dia jerevana inona izy no ara-dalàna izy no tsy ara-dalàna, inona no problème anseho satria matoa ny antony izy mety misy raison nefa tsy hoe tonga dia hoe décision unilatérale fa mety misy antony anankiray nataon'izy ireo ka izay rehetrarehetra ao anatin'ny dossier de passation ka tsy maintsy décortiquena koa izy vao afaka manao maka ny rehetrarehetra. Fifamindrapa-efana roa sosona kosa natao teo amin'ny ministry ny fitsinjaram-pahefana teo aloha, Tsiranana Rufine sy ministry ny atitany teo aloha, Rakotoarisoa Florent tamin'ny ministra vaovao Mahafaly, Solonandrasana Olivier, fanapahan-kevitra ara-politika ny namindrana ny fahefana, ikarakara ny fifidiana tany amin'ny senita, toy ny zarana roa ity ministera ity, saingy vonina ny ministra vaovao isana izay andraikitra petraka aminy. Atao lahara-pahamehana ny fametrahana ny tany dandalana, isy arak'izany ny tolo-dalana vaovao atolotra ny anivon'ny anteny mera-pirenena, hanomezan-danja ireo solon-tena-mpanjakana amin'ireo vondrona hitsinjaram-pahefana. Zava-misy manko hatramin'izay nindra tamin'ny Repoblika fahatelo nalefa le constitution dia nijanona teo amin'ny commune fa tsy tafapetraka ny département sy ny sasisisa ka niezaka izay ho ataonay ary amin'ny fotoana fohy amin'ity indray mitoraka aty dia ny fametrahana reny rafitra rehetra amin'ny fijeram-pahefana zany reny ao anatin'izany ny commune, anatin'izany ny faritra ary ao anatin'izany koa ny faritany amin'ny mahavondrom-bahoaka fijeram-pahefana azy. Ifarana treo ny gaboraraka amin'ny fitantanana ny ministera raha ny nambara ny ministra ny fanabeazam-pirenena vaovao Rabary Andrianiana Paul nandritra ny fifamindrapa-efana teo aminy sy ny ministra teo aloha Mano Régis androany. Miainga eo anivon'ity ministera ity ny fanarahana ny fitsiptalana raha ny nambarany hatrany hojerena manokana ny mahakasika ny karama ny mpampianatra firamina, ny fampidirana ireo zaza mirenireny an-tsekoly ary ny fampianana ny vola alohan'ny iray aman-dreny amin'ny fampianaran-janaka. Fanainina fiaina nataonareo sy ny fazakemoreko nareo mahazo matokonareo fa inona fiaina nataonareo sy napakakaramanareo tsy apakarakarakarareo na fahataiza fahatraiza fa sarana manao Anolotra sosikevitra eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny ministry ny asa vaventy vaovao, Ratsiraka Roland mahakasika ny fanamboarana ireo foto-drafitrasa anafoanana ny fitohanana eto an-drenivohitra. Ao anatin'ny iray volana dia hivoaka ny tetiandro mahakasika ireo asa ho tanterahana raha ny nambarany hatrany.
tahaka izao kosa ny lahateny nataon'ny ministra teo aloha ny kolonely Boto Manovatsara nandritra ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny ministra vaovao. Nao ndaza atovy miadagnao nalaka misy ary fa bebe fiaviny teto dia za mba commando koa kolonely laha tetoko général de corps d'armée ary za sy ny raison politique za andro koa ny ary général Ravalmany nampisehoko maloha miaramila anazy sady sud-est za aza taon'izany aho anisan'ny côté-côté-nay na tamin'ny fifidiana fa sy fantatry zalahy zany da ampahafantariko eto ampanazay olo regny bandy regny fa mila vaty Madagasikara manontolo ao na vo tonga foloha zay nga mba resako avatravatry koa ny olonao io ary mba magnaza olo mba olo koa mba managny valeurany mba mato président sud-est zany mba misy tikany any zany olo zany fa sy de tiako le fiasaka teto za sy bodro ny tiako olo nianatra rehefa nivoaka ny décret le colonel Boto Manovatsara va partir. Apetraka ny fanarana na protocole d'accord eo amin'ny firenena malagasy sy ireo firenena any ivelany handehanan'ireo mpiasa malagasy mba hisorohan'ireo tranga marobe efa nisy hatr'izay raha nambaran'ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy vaovao androany. Isy ihany koa ny fampiakarana ny karama ho an'ireo amin'ny sehatra tsy miankina. Nitondra ny fanazavana manokana ihany koa ny mahakasika ny asa sahan'ny ministera ho tantaniny. Le barème vaovao dia 10,50% ambony ny asa ny karama mampiasa amin'ny fotoana izao ho an'ny rehetra eo. Ary alazaiko an'ireo teo dia rétroactif izy manomboka ny 1er mars dia mahazo an'izany vola zany ny mpiasa rehetra tsy mpiasa fanjakana resako eto fa ao amin'ny travail ny mpiasa amin'ny privé. Za indray dia resy lahatra hoe resaka fandrindrana ny asa sy ny fanoloran'asa dia tokony ho any amin'ny enseignement technique. Fa kosa resaka contrat de travail ren'olona regny rehefa hanao contrat de travail tsy maintsy mandala aty aminay fa tsy any amin'ny teknika no hanao contrat de travail zay le izy zay raha tsy hoe anga tena isy fanaovana mihitsy iny atao hoe code de travail. Ny fijerena vahaolana ho an'ireo vahoaka malagasy verizo sy marefo ary ny fiahina sy ny fampivoarana ny vehivavy mba hampitomboany ireo vehivavy tompona andraikitra no atao laharam-pahamehana raha nambarany ministry ny mponiny ny fiahina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy vaovao Joasy Raharsoe Leonora tamin'ny nandraisany ity ministera ity. No tanterana tamin'ity anio ity ihany koa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny fitaterana teo aloha izay lasa ministry ny fizahantany raha manantsora Marcel Benjamina sy ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro vaovao Andriatiana Jacques Ulrich izay ministra mpisolo-toerana teo amin'ny ministera ny raharaham-bahiny teo aloha. Ola raha-pahamehana ny famoahana ny Madagasikara ao amin'ny lisitra be tsy afaka misidina ny abakabaka ny vondrona Europeanina. Ho amafisina ny fiara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny fampivoarana ny tanora sy ny fialamboly izay tsy atao latsa-danja amin'ny fanatanjahantena. Ity farany izay tafiditra ao anatin'ny sehatra sahan'ny ministera raha toa ka no sahan'ny ministera hafa zany teo aloha. Izany no nivohitra nandritra ny fandraisan'ny ministra vaovao Andriamosarso Jean Nike ity ministera ity. Tsy isy fitsina ho an'ireo mpitrandraka andrameny izay tratra raha nambarany ministry ny tontolo iainana ny zavaboary ary ny ala vaovao raha mparany Anselme Androany nandritra ny famindram-pahefana teo aminy sy ny ministra teo aloha. Nandray ny fitantanana ny ministera ny asa tanana ny kolotsaina ary ny vakoka ihany koa tamin'ity anio ity ny ministra vaovao Randrianarso vao nala roy. Namarina ny famindram-pahefana ny ariva teo ny teo anivon'ny ministera ny varotra. Nandray ny toerany nisolo ny ministra teo aloha Ramalasan Olga, ny ministra vaovao Rafidimanina Narson hisana ny varotra sy ny fanjifana. No tanterahina ny ariva teo ihany koa moa ny famindram-pahefana teo amin'ny ministra ny fampianarana ambony teo aloha sy ny ministra vaovao Rasoa Zananira Monique. Nilaza hisambotra ireo andrareziny ny fanondranana ny tsokosoko ny andramena ny ministry ny tontolo iainana vaovao androany ho foanana araka izany izay tratra amin'ny afera andramena ho amafisina ny fanaraha-maso ny morontsiraka iankina ny fiainam-pirenena ireo alan-javaboary sarobidy eto amintsika raha ny fanazavany ho lasako vavany indray sa tena anao zavatra raha itsika ny fanadihadiana hoentiny ka eto Andriatsilavo. Isan'ny naharenesana akony maro ny afera boîte rose nandritra izay 5 taona izay. Mahatratra 900 taona ero azy sarobidy naondrana tsokosoko ny volana janoary lasa teo tany Antanambe Mananara. Mbola misy ary mitohy hatrany ny fanondranana ny tsokosoko raha nambaran'ny tompona andraikitra. Ny zava-misy na dia ireo efa nigasan'ny fanjakana aza dia mbola misy maka hatrany. Ny politika atao ministera zany dia raha malala fa tsy maintsy atao ny ady ary tsy akandefitra io. Zéro tolérance io.
e miantso an'ireo namako mpiray tanindrazana izay mbola zatra ny lalandrinina ny tenako mba anajanona avy hatrany ny fanombana ny harem-pirenena satria miverina izao ny tany mpandalana ka tsy andefitra mikasika an'izany ny fanjakana. Efa misy plan miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka zany atao mikasika an'ireo bois saisi fa ny zavatra misy ane dia le bois saisi aondra ny zala angalary ny zala dia rehefa avy eo soloany hazo vaovao dia ohatrany hoe tsy mihesika le stock. Fantatra daholo reny. Tsy mafantatra io eto Madagasikara hatramin'izay na ianareo manontany anareo reo mafantatra fa zany hoe noho le fisihana kolikoly avolenta loatra tamin'ny secteur bois dia lasa nisy ny gabraraka. Naneo ny heviny ihany koa ny minisitra vaovao raha nanontaniana ny fifandraisany amin'ny député Jaovato izay isan'ny mpandraharaha malaza amin'ity resaka andramena ity. Samy solombavamboaka izay mirahalahy fa tsy misy engagementko personnel lany député indépendant tenako ary tsy nisy nanampy anahy tamin'izany na ariary aza fa ny volan'ny fianakaviako no nampiasaiko nalany any. Sy mba hoe za koa mba CST teo ihany dia tsy mba hiprépare ny fifidianana manaraka ve za fa misy moa zany ny mahita volana alohan'ny biby manao le spéculation amin'ny fahaizany azy fa indraindray le spéculation tsy voatery ho marina daholo fa ho hitatsika eo de toute façon avelao aloha le olona hiasa dia mba ho hita amin'ny fiasany eo ny zava-misy fa tsy ny spéculation mandeha aloha. Tany Soanerana Ivongo sy tany Menabe efa nisy ireo tratra efa manomboka araka izany ny fisamborana ireo andraresiny ny fanondranana tsokosoko ny andramena eto amintsika. Hatr'izay tsy mbola nisy ireo lohandohan'ny mpisorona amin'ity resaka bois de rose ity tratra ka nahiditra amponja. Araka izany fanontaniana mipetraka ny hoe anao ahoana ireo tsy maty manota amin'ity raharaha andramena ity amin'izao raha fitondrana vaovao izao. Ivadika pejy efa kosa indray isika fa matsimbola mitetina roa tapitrisa dolara no natolotry Japon hiadina amin'ny valala miampy fa matsimbola io vola mitetina 20 faingo valo tapitrisa no ampelatana ny FAO sy ny ministeran'ny fambolena antanterana ny fandaharana asa hiadina amin'ny valala. Iompana kokoa amin'ny fanjariana ara-tsakafo no ampiasaina izay fa matsimbola izay raha nambara ny masovon'ny Japon no tanterana andro antolakandro ny fanaovana siny ny fifanarahana akoatry ny masovon'ny Japon isan'ireo natrika izany ihany koa ny solotena ny JICA miasa eto Madagasikara sitraka ravony arsan. Mpamatsy vola miisa 10 no efa nanolotra fanampinan'ny Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valala 20 faingo valo tapitrisa dolara amin'ny 13.7 tapitrisa dolara ilaina anatanterana izay fandaharana asa izay zao no efa voangona izany hoe manodidina ny 800 eo. Tedi-bola izay mbola tsy ampy hiadina amin'ny fianak'ireo andiam-balala. Maharitra 3 taona izay fandaharana asa izay raha ny voafaritra. Ce programme a pour objectif global la sauvegarde de la Isoroana tsy fampina ara-tsakafo no antony namolabolana ilay fandaharana asa mikasika ny ady atao amin'ny valala. Fa ankoatr'izay, isan'ireo tanjona tratrarina ihany koa ny fampianana ny fianakin'ireo andeha-balala ireo. Mitetina 13 faingo 7 tapitrisa dolara ny teti-bola ilaina amin'ny fanatanterahana izay fandaharana asa amin'ny ady atao amin'ny valala izay. Manao izay tratry ny herinay izahay eto amin'ny FAO eo amin'ny fitadiavana famatsimbola amin'ny ady atao amin'ny valala. Isan'ireo nanolotra famatsimbola amin'ny ady atao amin'ny valala ny firenena Japonais na dia mbola nanohy ny famatsiana arabola ireo tetikasa natao siny talohan'ny taona 2010 azy izy ireo tsy nisy tsony ny tetikasa vaovao novatsiany arabola nandritra ny tetezamita. Fanamariana ny fiverena ny fiara-miasa izao fanohana ny Japon ny ady atao amin'ny valala izao raha ny nambarany masivoan'ny Japon androany. Le gouvernement du Japon s'est mobilisé pour y apporter une aide financière d'environ 2 millions de dollars, comme il a dit tout à l'heure, Patrice. Cette contribution renforce les efforts conjoints. Vola mitetina 2 tapitrisa dolara no atolotry ny gouvernemanta japonais any Madagasikara amin'ny ady atao amin'ny valala.
hoentina anatevenana ireo izay ezaka efa vitan'ny FAO sy ny governemanta malagasy amin'ny ady atao amin'ny valala izay famatsiana arabola izay. Tetika asa voalohany anamarihana ny fiverenan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Japon sy Madagasikara izany, taoriany ny fiverenan'ireo famatsiana arabola. Pejy vaovao eo amin'ny fiaraha-miasa antsika ihany koa izany, taoriany ireny krizy ireny. Notanterahana androany ny fanaovana soni ny fifanarana teo amin'ny Japon sy ny FAO, isan'ny tonga nanotrina izany ny solitena ny Jika miasa eto Madagasikara. Famoverina indray ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena Japonais sy Madagasikara, taoriany ny tsanganan'ny governemanta Kolo Roger raha nambara ny masivon'ny Japon androany. Vola mitetinitra ny amin'ny $9 no natolon'ny PAM, teti-bola izay hoentina manatanteraka ireo tetikasa miompana amin'ny fanjariana ara-tsakafo. Olona mahery ny eninala no azo tombony amin'izany, fa ankoatr'izay ny isan'ireo sehatra tohanan'ny Japon arabola ihany koa ny fampianarana, ny fahasalamana, ny rano, ny fanjakana tsara tantana. Dès la formation du nouveau gouvernement malgache le vendredi 18 avril, le Japon a déclenché officiellement le processus de la reprise de la coopération au développement de la Grande Île. Outre le financement d'environ $2 millions réalisé aujourd'hui à travers la FAO, nous avons aussi octroyé en même temps des fonds au PAM, Niverina ny fiaraha-miasa teo amin'ny Japon sy Madagasikara vatan'ny vao nitsangana ny governemanta ny zoma fa 9 ny volana abril lasa teo. Ankoatra ny vola mitetina $10 izay natokana anatanterahana ny ady atao amin'ny valala, dia nanolotra fanampiana ho an'ny FAM sy ny UNICEF ihany koa izahay. Famatsim-bola izay hoentin'izy ireo manatanteraka ireo tetikasa iompanany. Efa vonina ihany koa amin'izao ny famatsim-bola mitetina $70 hoentin'ny fanjakana malagasy manatanteraka ireo fandaharana azy eo amin'ny lafiny toe-karena sy sosialy maika. Eo ampamola volanan'ny paikady anamafisana hatrany ny fanohanana ny Madagasikara ihany koa izahay amin'izao fotoana izao. Isan'ireo sehatra heverinay valahara-pahamehana ny fampandrosoana ny any ambanivohitra, indrindra fa ny fambolena, ny fampianarana, ny fahasalamana, ny rano sy ny fanjakana tsara tantana. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ponina anjato ny tabataba sy ny hidinandalambe tetsy Anosy-Masina ito Somaly tokony ho tamin'ny 7:00 naneho ny tsy fahafaliana tamin'ny fahatapahan'ny jiro matetika ny tranga teny an-toerana no antony nanaovan'izy ireo izao fihetsiketsehana izao. Tonga teny an-toerana ny avy eo anivo ny Emorex ny jirama nijery fotony ny olona nahatonga ny tabataba sy ny fahatapahan-jiro teny an-toerana ihany koa izora kotindrina. Urakoraka sy tabataba no nanehoany reto mponina ety Anosy-Masina ireto ny fahatapahan-jiro tampoko Malariva. Nisy ihany koa ireo nandoro kodiarana teo amin'ny arabe. Tanora olon-dehibe nipetraka ety amin'ny manodidina, samy mivoaka ety amin'ny arabe avokoa izy ireo. Mampikorotana ny olona atao pasika zany zao tapaka ny jiro atao aminay eto. Teo amin'ny tany fito teo zany nisy olona anankitelo nikitika atao anatin'io trano jiro io. Ka zay no nampatonga ny olona mikorotana satria ny jirama zany mbola tsy tonga hatramin'izao. Le jiro nandeha tsara fa tokony tsy nitapahana le jiro raha tsy hoe rapitro fa efa andro efa fito ndray tonga dia tapaka ny jiro dia mba hay zary ny alehanay vahoaka nefa ny ananay zao masisy fotsiny anaty frizidera nefa zay tsy afaka hitondra an'io any jirama efa tamin'ny herinandro efa simba ny ananay dia zao koa ny ananay bolo simba dia mba hay zay ihany ny alehanay amin'izany nefa zay tsy afaka hitarana rehefa tonga le jiro tsy maintsy hoe rehefa tsy ampiary folo ny jiro tsy manaiky ny jirama rehefa manaty zay raha tsy ahivina efa hatramin'ny alarobia lasa teo no tapaka ny jiro teny an-toerana. Raha ny fanazavana avy amin'ny tompona ndraiky teo anivon'ny jirama, ny fahasimbany transformateur no anton'izany. Ny sabotsy teo vao vita amin'ny fanamboarana noho ny fitaraina nataon'ireo mponina. Isan'ny tsy nahafaly ireto mponina nefa ity fatapahana tampoko Malariva ity ka nahatonga izao fidinana an-dalambe amin'ny andro alina izao. Ny fiverenan'ny jiro no notakin'ireo mponina. Tsy nijanona ny tabataba sy ny urakoraka raha tsy tonga teny an-toerana ny avy eo anivon'ny jirama nijery izay mety olana. Rehefa natao ny fitsirihana rehetra, hita ihany ny fototry ny fahatapahana. Zava-misy zany dia nisy court circuit zany taty amin'ny nivoana conseil dia lasa ny visible MT anankiroa zay tsy nampandehan'ilay jiro tena. Iny alina iny ihany dia niezaka namahany olana ireo teknisianina avy eo amin'ny jirama. Efa nosoloina ireo visible roa izay nipoaka vokatry ny surcharge nahazo azy. Isan'ireo tonga tety ny be ny tanàna teny an-toerana. Nanomboka tamin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ora sasany ny faharetan'ny olana. Niteraka fanohitohinana tamin'ny fifamoivoizana zany ka nahatonga ny Amoreg nidrantsehatra tamin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana.
Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray mbola olana iandrasam-bahaolana ny mahakasika ireo mpianatra 3.26 nalefa ny fanjakana nandrato fianarana tany Chine ny taona 2024 sy 2025. Efa lany vizany ankamaroan'izy ireo raha ny fitarainana voaray. Mpianatra malagasy 2 hatramin'ny farany herinandro teo no tsabonany amin'ny hopitaly lehibe any an-toerana noho ny AVC sy ny aretim-bavony. Miantso fanampiana ireo mpianatra ireo ankehitriny amin'ny fitsabona ireo namany ireo fanampanazavana. Fa tsy mpianarana 5 volana ny tara-kehitriny ho an'ireo mpianatra ny Chine ary manampitrotraka ny fahasahiranan'ny mpianatra izany. Saika aretim-bavony sy aretina mifandray amin'ny adi-tsaina ny manjony ankamaroan'izy ireo araka ny loharanom-baovao iray. Ankehitriny, mpianatra 2 no niditra hopitaly any Wuhan. Ny tsy fahatomombanana eo amin'ny lafiny ara-tsakafo no tena olana ho an'ireo mpianatra ireo. Io antony matetika no mampiditra hopitaly noho ny aretim-bavony. Ato amin'ny kantiny izahay normalement tokony ato foana no misakafo ny mpianatra rehefa ohatr'izao satria eo amin'ny fanenjana ny lera fianarana. Indraindray izahay dia mahandro any an-trano ao amin'ny lakozia iraisana satria eo no ny resaka ekonomia mahandro sakafo somary mba mitsitsitsy kokoa. Moa eo ihany koa ny fitiavana mba hinana sakafo mba hoe sakafo gasy. Raha fiainana ety fotsiny no jerena dia vola, mihetsika vola, transport vola, ny boky vola, ny collage vola, ny rehetrarehetra sakafo. Accident vasculaire cérébral na AVC kosa no mahazo ny mpianatra iray antsoina hoe Sylvain Zaid izay tsabony any amin'ny hopitaly any ankehitriny ary mandany hatrany amin'ny 9,000 isan'andro noho ny fahasalamany izay mila rahana akaiky ao amin'ny unité de soins intensifs. Ireo vahiny mpiara-mianatra sy ireo malagasy no mifanampy hitsabona azy io ankehitriny. Io no tena ilain'izy ireo famonjena. Tsy ny sakafo ihany no olana noho ny tsy fahampiana ara-bola fa hatramin'ny fandoavana ny vidin-jiro ihany koa. Matetika, lasa mitrosa amin'ireo vahiny hafa iray efitrano amin'ireo mpianatra tahaka izany ity mpianatra malagasy iray ity. Deuxième année business international, ato misy any deux par chambre zahay Madagascar dia rwandaise. Dia amin'ny trano manaraka ety française sy indienne. Problème-nay voalohany indrindra dia ny compteur-nay, compteur prépayé. Samby mandoa isaky par chambre izahay lafa tapaky jiro. Kanefa ny namany sasany tsy halala hoe ia mana na tsy mana zao fa tsy maintsy obligé handoa na tianao na tsy tianao. Ankoatran'izay mampiasa clim zahay lafa mangatsiaka ny andro dia tsy maintsy miakatsy compteur io dia vola aloha miakatsy arakaraky n'izay laninao. Mpianatra 10 no nahazo vatsim-pianarana tany Chine ny taona 2024, nahatratra 770 kosa izany ny taona 2025 ary nahazo attestation de bourse avy amin'ny fanjakana avokoa izy ireo sy nahazo tapakila-piaramanidina. Ireo mpianatra nandeha ny taona 2024 no manana olana amin'izao fotoana izao. Ny collage tena tsy afaka mihitsy zay aty fa ilay mandreny efa nanao nizezaky ny vitany ihany fa tena voasery zay ato tsy sotry zany intsony fa mahamenatra fa tena mahamenatra na ny mpiray mianatra efa tsy secret intsony le izy fa fantatsy ny mpiray mianatra fa menatra zay fa tsy hanome diplômanay izy raha ohatra ka tsy voaloha hitsosan'ny université tao anatin'izay roa taona zay dia nandany fotoana tao anatin'ny roa taona zay fitarany fianarana nefa andeha ody tsy azo diplôma mihitsy. Université dimy teo Jiangsu, Shanghai, Guangzhou, Hubei ary Hainan no ianaran'ireo mpianatra malagasy ireo. 10 ireo mpianatra malagasy no efa tafaverina eto an-tanindrazana ary ny antoteny izy ireo tamin'ny fodiny no very fotoana fotsiny fa sady tsy navita fianarana no tsy nahazo diplôma no tsy maintsy manomboka fianarana eto Madagasikara indray.
Vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray tsy marina ny filazana ny mahakasika ny fahavakisany sambo le Tromso ao amin'ny elodranomasiny Diego Suarez izay ahina ivadika ho marenoir efa tonga ny ariva teo ilay sambo amindrana ny 2 metatra toratelo amin'ilay 700 siraialina hydrocarbure na pétrole domestique ao amin'ny bateau cargo ity izay ao amin'ny mer Emeraude ankehitriny ao amin'ny Antsoatarbiao ny tompon'andraikitry ny base aéronaval any Antsiranana arahintsika avy hatrany izay. Ka ny vaovao farany tamin'ny 4 ora sasany zany dia tsy marina zany hoe vaky ny sambo zany ary ny sambo dia mbola mipetraka eo amin'ny toerana misy azy hatramin'ny izy nitrosiny. Fikasana ireo zao zavatra voarainareo teo zay fa alohan'ny anaovana an'izany famindrana ny 2000 mètres cubes zany mbola misy pitsopitso miara teknika maromaro atao ka tamin'ny 4 sasany izay koa zao no tonga eto Antsiranana ilay sambo hoentina mamindra azy dia mbola tonga mijanona atao amin'ny porona Antsiranana io sambo vao hoentina mamindra io fa ilay pitsopitso ny étude teknika hoentina manao ilay famindrana mbola mitohy ihany ka azoko ambara zany fa mbola tsy nanomboka akory ilay famindrana fa ao anatin'ny mandamina an'izay fikasana zay zany zay zao mbola misy zavatra maromaro moa atao misy an'izany hoe étude du fond, mise en place des barrages, défense écroulement, zavatra maromaro zany ka tsy zavatra androany zany nanomboka fa mety aoriana kely fa le sambo hanao an'le famindrana no tonga eto Antsiranana adiny iray talohan'izao resantsika isanao zao no tonga le sambo. Vaovao mampalahelo voaray izao ariva izao fantatra fa nindosiny fahafatesana io ariva io tany amin'ny Nosy la Réunion ny vadin'Andriamatoa Norbert Lala Ratsirahonana ny eto amin'ny fahitalavitra KOLO TV FM moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany tompoko vavy. Ivadika eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika hetsika lehibe no karakaray ny haiady taekwondo etsy amin'ny kianja mitafony Mahamasina ny faran'ny herinandro zao karazana tsy fampisehoana akingana ary fahaizana miaino natolotra ireo mpikatroka ao anatin'ny tepana mainty izay ivon'ny fankalazana ny 20 taona nijoroan'ny taekwondo teto Madagasikara fanadidina hoentin'ny Marjone. 7,7 412 feno 5 taona akatroka ny haiady taekwondo ITF amin'izao fotoana izao. Nivon'ny fankalazana dia atao etsy amin'ny kianjan'ny tafony Mahamasina ny 17 ny volana aprily ho avy izao. Ka ireo tepana mainty no tena andray anjara feno ao anatiny izay. Ny zavatra hita voalohany indrindra ao anatin'izany dia ny fanehoana zany ny matsogia na ny combat ao anatin'ny taekwondo ITF izay hitondrana indrindra zany natokana mihitsy zany ny combat io hoe ireo ceinture noire rehetra ihany no mandray anjara ao anatin'ilay combat. Ny antony izay amerenana indray ny avo teknika ny taekwondo ITF ho hitan'ireo zandry ateoriana zany. Dia faharoa manarakaraka an'izay misy eo démonstration zany izay anehoana ireo 5 épreuves ao anatin'ny taekwondo ITF zany. Betsaka araka izany ny fanantenana eo amin'ny taekwondo malagasy na dia misy aryn'indro kely. Mila ezaka lehibe ary mila finiavana fa zany moa zany ny atongavana eto dia hitondra ny traikefa ho an'reto zandry mba hiverina hanakatra ny niveau mondial zay ananan'ny taekwondo ITF. Marena moa zany fa tao anatin'izay 20 taona zay dia tompon-dakera tany koreanina 7 nefa tonga teto matratra any amin'ny 2000 any ny mikatroka fa ny tena hoe manao
tsy tapaka amin'izao fotoana mety any amin'ny 2 any sisy. Ao anatin'izao tonjobily fa 5 taona izao dia hiezaka hiditra eo amin'ny sehatra ny aty amin'ny faritra Afrika sy ny ranomasimbe Indian ary ny sehatra Europeana ihany koa ny mpikatrika eo anivon'ny ETF raha ny fanazavany ny tompon'andraikitra voalohany ao anatiny izany ary ampiseho ihany koa fa voafian'ny malagasy tanteraka izay ayady taekwondo ETF izay. Amaranantsika ny fampahalam-baovao raha ny fanatedina nataon'ireo manam-pahaizana afaka 10 taona eo ho tapitra ny solika ary nakibon'ny tany. Arak'izany efa manomboka mirona tsikelikely any amin'ny angovo azavozina toy ny masoandro ny famoronana ankehitriny. Sambo mihaja mandeha amin'ny herin'ny masoandro fotsiny ihany zava-bitany ekeny ny ekipa ny Guinness so miavaka hoentina aminao anio hoentiny mirana ramanantso. Planète solaire ity no sambo mihaja na irony antsoina hoe catamaran lehibe indrindra maneran-tany ka mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Mirefy 530 metatra ny halavan'ity sambo vahiny ity, 420 metatra ny sakany ary milanja 90 tonnes. Ny 730 sy 500 metatra toradroan'ity sambo mihaja ity rakotra ireo takelaka mpandray herinaratra avy amin'ny masoandro na ny panneau solaire. Ireto farany no mamatsy herinaratra ity catamaran goavana ity ka nahavitany ny hodidina amin'ny tany amin'ny herin'ny masoandro fotsiny ihany. Voarakitra ao anatin'ny boky Guinness ity zava-bita miavaka ity. Mamatsy herinaratra hatrany amin'ny 340,4 kilowatt ireto takelaka na panneau solaire photovoltaïque ireto. Raha ny fanazavandreo enjeniera mpanamboatra azy mahakasika ny autonomie ananany, maharitra azy 3 andro ireo angovo entin'ny masoandro. Fanamby lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ny fanamboarana ity sambo lehibe ity. Ny fampiasana angovo azavaozina avy amin'ny masoandro izay manomboka mahazo vahana ankehitriny dia lesona azontsika raitsina indrindra ho antsika eto Madagasikara. Ny angaran-janahary no sitsika ka mahazo tara-masoandro 720 ora isa-taona. Afaka trandrahana tsara zany ka ahodina ho angovo mamokatra herinaratra. Hatreto anefa tafiditra anatin'ireo firenena marefo isika amin'izay resaka famatsiana herinaratra izay. Eo amin'ny lalana fa 720 amin'ireo 720 no misy any Madagasikara raha ny salanisa navoaka ny doing business tamin'ity taona ity. Mahery ny 520 isanjato ny vahoaka malagasy no tsy manana herinaratra ankehitriny. Azadinao rin'izao fampahalam-baovao izao no anarahinao ny fandarana kolotsara iarahanao amin'ny Minso rin'izay kosa dia isy ny horonan-tsary ho asaby sy ny horonan-tsary faharoa le dernier exorcisme mandian'ny voalohany. Ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.